Nampisy resabe kosa tatoato ny mikasika ny fametram-pialan'ny kandida ao anatin'ny fitondrana filoham-pirenena nefa manana andraikitra ao anatin'ny fitondrana. Androany dia namoaka fanambarana fampatsiahivana ny fametram-pialan'ny kandida manana andraikitra amin'ny fitondrana izay ny avy eo anivon'ny CES. Tatitra vetrany. Ny kandida izay faninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 4 Jolay ho avy izao dia tokony hametra-pialana manaraka ny lalàna izay misy araka ny nambarany teo anivon'ny fitsarana manokana nampisahana amin'ny fifidianana na ny CES. Araka ny fanambarana izay navoaka ny CES Androany dia ny taratasy fangatahana fametra-pialana dia tokony hanaraka ny lalàna ary tokony hapetraka izany eo anivon'ny prakitra ray anivon'ny CES eny Ambohida. Raha tsy hivina 80 andro mialohan'ny fifidianana, izany hoe raha voatazona ny 4 Jolay dia raha ampitso 4 Mey no fe-potoana farany tokony hametrahan'ny kandida fialana. Kandida 12 ny voakasika amin'ny fametra-pialana. Voalohany voakasika izay fametra-pialana izay mitarika ny androm-panjakana roa, filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, filohan'ny CST Rasolo Sodolin. Ho an'ny anivon'ny gouvernemanta indray dia anisan'ny tokony hametra-pialana ny praiminisitra lefitra amin'ny sahana fanajariana an-tany Adzo Andreny Anarifelo, ministry ny raharaham-bahiny Pierrot Rajonarifelo, ministry ny asa-panjakana sy ny asa ary lalàna sosialy Tabera Randriamanatsoa. Ho an'ny eo anivon'ny parlemanta, kandida filoham-pirenena enina ny voakasika ny fametra-pialana: Andriamatoa Ravalsona Clément, Ratsiraka Roland, Rabenmanatsoa Brigitte, Teindrazana Arifelo Alain, Lainiruc Jean, Vonaitr Jean Eugène, Sylvain Rabetsarona. Voakasika ny fametra-pialana ihany koa ny PDS n'Antananarivo renivohitra Edgar Razafindrava. Hatramin'ny androany dia mbola tsy nisy nanao izay fametra-pialana izay ary andrasana ny fanapa-kevitra avy amin'izy ireo ao anatin'ny 4 ora izay voalaza lalàna fa tokony hametrahany manana andraikitra ny fitondrana fametra-pialana.